Vaksiny araka ny fahalalantsika azy dia fanefitra amina aretina anankiray. Amin'ny mahafanefitra zay ny diabetika dia tafiditra ao anatin'ilay olona hoe ambanimbany kokoa ny hery fiarovany, indrindra raha sanatria ka mikorotana ny diabetany. Noho izany ao anatin'ny atao hoe drafitra iraisam-pirenena dia ny diabetika anisan'ireo tafiditra ao anatin'ny sokajin'olona tokony ho atao vaksiny mba hiarovana azy amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Ny vaksiny nefany zavatra avy aty ivelany ampidiriny aty anatin'ny olombelona. Ny zavatra rehetra dia raha antsika mahalala fa na ny paracetamol na ny aspirine dia mety hisy daholo ny antsoina hoe effet secondaire. Dans la vie il n'y a pas zéro risque. Nefa kosa raha ny hitantsika tany amin'ireo firenena européenne nampiasa ny vaksiny dia hita fa tena kely dia kely izay effet secondaire izay, ary nanavitra olona maro. Noho izany mahatonga anay miroso manentana ny diabetika hanao vaksiny. Aoka ho ataontsika an-tsaina fa ny fanahina na ny antsiana hoe stress dia tena manakorotana toe-pahasalamana, ka raha be da be ilay fanahina hanao an'ilay vaksiny na hiteraka stress goavana ilay fanaovana vaksiny dia alao aloha miandry fitonitsaina mba manaiky tsara ny saina hiroso amin'ilay fanaovana vaksiny, izay vao miroso manao vaksiny. Fa ny vaksiny hoe ao araka ny nambarako teo dia fanefitra, izay ny antsoina hoe vaksiny, fanefitra amina aretina anankiray. Noho izany amin'ny ankapobeny dia voka-tsoa no andrandray ao anatiny. Ny mpitsabo dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ny sokajin'olona tena tokony hanao vaksiny. Ny eto amin'ny Hamady nefany rehefa tena hiroso amin'ny andeha ny fanaovana vaksiny dia ny zoky olona aloha zany no antsoina hoe prioritaire voalohany, dia midina amin'izay arakaraka ny salan-taona. Dia ao anatin'izay ihany koa ny izahay mpitsabo, satria izay mpitsabo mifanerasera be mila tandrovana, dia ny mpitsabo ao anatin'izay tena hanao ny vaksiny tokoa.